Ny lalàna mahakasika ny famerenana ireo arena sy fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna moa dia efa voarakitra ao anatin'ilay paikadym-pirenena iadiana amin'ny kolikoly ary ny fandaniana azy io dia mameno ny rafitra sy rindra hoenti-miady amin'ny kolikoly. Manaraka izany dia misoroka ny mety ho filatsan'ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra grizy ny fandaniana io lalàna io. Lisitra grizy moa dia mety hampanano sarotra ny fifanakalozana ara-barotra ataon'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ankoatr'izay dia hoentina ampiena ny fandikan-dalàna sy ampiena ny tahan'ireo olona mikasa angorokarena amin'ny fomba tsy ara-dalàna ihany koa ny fandanian'ity lalàna ity. Ary farany dia ho fanarenana ny tsy mety miatra tamin'ireo niaran'ilay fandikan-dalàna. Raisitsika ohatra fanodikodinam-bola eny amin'ny samban-draram-panjakana rehetra eny rehefa miatra ity lalàna ity dia azo ataony mamerina ireo vola nahodinkodina ireo ao anatin'ny mpitapim-bola-panjakana. Teboka roa lehibe ny tena manan-danja sy votoantin'ity lalàna ity. Voalohany dia ny fiheverana ho tsy ara-dalàna ireo fananana izay antefan'ny fanadihadiana. Faharoa dia ny fanakiazan'ireo fananan'ireo izay nialoavana fiazonana na fangejana, sezina, gel, araka ny didina avoaka ny fitsarana mahefa na ireo fahefanana manana andraikitra anao izany. Ny fanakiazana ny fananana moa dia mety ho avy ao aorianan'ny fanameloana na tsy izay avoaka ny fitsarana mahefa ihany. Ny tianambara amin'ilay hoe fiheverana ho tsy ara-dalàna ny fananana, izy io moa dia resahana foana rehefa misy fitomboana mihoapapana amin'ny tombam-bidin'ny fananan'ny olona iray izany mihoatra amin'ny loharanom-bola izay nambarany. Fa amin'izay fotoana izay anefa dia anjaran'ny olona voaroaroa io ny manam-pirofo fa ara-dalàna ny loharanon-karena. Raha toa kosa anefa ka tsy voapirofony izany dia azo ny fitsarana mahefa ataony manambara fa azona na kejaina, izany hoe sezi na gelé ireo fananana heverina ho tsy ara-dalàna ireo. Manarak'izay ny fiheverana ny loharanon-karena ho tsy ara-dalàna dia efa fitsipika fototra ampiasaina maneran-tany izy io ary teknika iray hoentina manamora ny fangejana sy fiazonana ny arena na fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna ao anatin'ny procédure pénale. Mety anjo ireo arena na fananana voakasiky ny fiazonana sy fangejana ireo rehefa mandeha ny fanadihadiana ary aorian'ny didy avoaka ny fitsarana mahefa. Raha toa ka mahazo fahafahan'ilay olona voaroaroy dia midika avy hatrany izany fa voapirofony ny mahara-dalàna ny fiavian'ireo fananan'ireo ka averina amin'ny ray manontolo ny fananany. Raha toa kosa ka voaheloko ilay olona voaroaroy dia midika avy hatrany izany fa voamarina ny tsy mahara-dalàna ny fiavian'ireo fananan'ireo. Noho izany dia giazana ny fananany ary mifindra amin'ny fanjakana ireo fananan'ireo ka ilay sampana manokana miandraikitra ny famerenana ny fananana sy ny fanagiazana ireo fananana azo avy amin'ny tsy ara-dalàna ireo no manapa-kevitra ny amin'ny mety ho toy. Ary farany raha toa ka tsy fantatra ilay olona nanao ny fandikan-dalàna na koa hoe nitsoaka izy na koa hoe tsy azo enjehana izany hoe mety maty ilay olona dia azo ny fitsarana mahefa ataony mamoaka didy hirosoana amin'ny fanagiazana ireo fananana hiverina ho tsy ara-dalàna ireo. Tsara marihana fa atao anatin'ity lalàna ity dia ireo fananana azo amin'ny tsy ara-dalàna no tena iopanan'ilay lalàna. Na izany aza nefa rehefa misy olona iray voaroaroy ho mitazona arena na fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna dia misitraka foana izy ilay zo fototra hoe heverina ho tsy meloka izy mandra-pivoaka ny didim-pitsarana raikitra. Noho izany dia tsy manotohina velively io zo fototra ananana io ity lalàna mikasika ny famerenana sy ny arena azo avy amin'ny tsy ara-dalàna ity. Hofehiny dia tsy tokony hangatakandro isika amin'ny fandaniana io lalàna io ary manarak'izany tsy tokony hiala ao anatin'ilay lalàna ny tena votoatiny, izany hoe ny fihaverana ho tsy ara-dalàna, ny fiavian'ny arena ary manarak'izany ny fanagiazana ireo arena azo avy amin'ny tsy ara-dalàna.